Lafiny finoana kosa indray mametra ny fitetezan'ireo faritra marobe misy ny fiangonana Apokalipsy ny pasteur Mayol nandritra volana aprily ity dia ny faritra Atsimo Nosy no nosafidiny tamin'izay fitsidihan'izay ary avetra ny faladedy. Taoriny fitokanan'izy ireo ny fiangonana Apokalipsy ao Andakoro dia nakotrokotroka ny famaranana ny fampianarana ny Apokalipsy izay nandeha nandritra ny efa-bolana tao amin'ny onjam-peon'ny Apokalipsy Toliara satria dia tonga tany an-toerana nanatanteraka fotoam-pivavahana lehibe ny pasteur Mayol sy ireo mpiara-miasa aminy. Noporifon'izy ireo tamin'ny alalan'ny filaharam-be mamakivaky ny tampon-tanànan'ny Toliara ihany koa fa mandroso tsara ary velona sy mianga ny fiangonana Apokalipsy any an-toerana. Nisy ihany koa ny batista izay notanterahan'izy ireo tany an-toerana tao aorian'ny fanazavan'ny pasteur Mayol ny baiboly ara matematika sy fizika ary siantifika ka olo-dehibe manodidina ny 500 no nanapa-kevitra anatevin-daharana ny mpino Apokalipsy tany an-toerana. Nambaran'ny tompon'andraikitra any an-toerana fa kominina marobe any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy no efa misy ny fiangonana Apokalipsy ary onjam-peo maro any an-toerana ihany koa no efa mandefa ny fampianarana. Any farany Ezinandro teo ihany koa dia tonga nitsidika ny fiangonana Apokalipsy ankenyeny Anosy Mahavelona ny pasteur Mayol ity fiangonana ity izay mankalaza ny fahafidy taonany iorenany ihany koa. Ade izay ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy ny mietiko indray nanakatona tanteraka ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko kilasy tompoko vavy.